Sehatry ny zavakanto ny saratsika ny alahady teo dia nisy ny seho an-tsehatra ny arahana tamin'ny diary moa izay fitoerana iray mampianatra ny karazana dia misy dia ny famotoana izy ireo ary samy nampiseho ny talenta ny tao anatin'ity fotoana iray ity. Tsara ihany koa no mampafantatra fa miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra sika, tsy avela hipetrapetra-potsiny ny ankizy fa tsara ihany raha misy ny aktivité ho isika izay mameno ny fotoanany santonana amin'izany ohatra amin'ny dia izay manana fandaharam-potoana ho an'izany ny diary ao anatin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Ny alahady 7 Jolay lasa teo dia nisy ny seho noentiny ankizy naneo ny fahaizana mandihy tao anatin'ny volana vitsivitsy ny anaran'ny dia teto anivon'ny école diara Antanimena. Dieny mbola kely dia efa afaka mianatra dia ny ankizy ary maro ireo ray aman-dreny mandefa ny zanany mianatra mandihy no ny tombontsoa maro azo avy amin'izany. Manala henatra, manampy ny ankizy mifandray aman'olona sy manaraka fitsipika ary mampivelatra ny sainy ihany koa. Tsy fialambony fotsiny ihany ny dia fa fitezana vatana ihany rehetra fa tsy misy fetrany ny tona ho amin'izany. Isan-karazany raha toy ny dia afaka ianarana eto amin'ny diary Antanimena ho an'ny ankizy, ny tanora sy ireo efa nizokizokiny. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny cours de vacances izay anomboka amin'ny alatsinainy 9 aogositra ho avy izao hatramin'ny fiandohan'ny volana septambra. Dia izay ny vaovaontsika tompolasy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay dia apetraka ny velomandra-pitafo ao manaraka indray. Makasitraka tompoko.